Soca Vitre en Outapenac. 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vaovao, faux shampoing citron, papaye X-Mont, amin'ny sachet Stavoin. Manolotra anao ny vaovao. Andray ny fitantanana ny FFKM ny filohan'ny FJKM lalana sendrasina manomboka ny 20 janoary avizao. Mbola lavitra ny lalana tongavana amin'ny fampihavanam-pirenena raha ny nambarany androany. Telonjato amin'ireo voafonja 310 amin'izao fotoan'izao no efa nivoaka ny fonja taoriany ny fanalefahan-tsazy nomen'ny filoha-pirenena farany teo. Misy amin'ireo tokony azo izany fanalefahan-tsazy izany no mbola tsy mahafeno fepetra. Farany vahiny sitraka Ravony Arsan ao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu misy olom-bahoaka amin'ny Marany Arsy iresaka ny mikasika ny fanoana ny Prime Ministre lehiben'ny governemanta. Soca Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapenac. 020 22 682 28. 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Vao Coco Naturali Coco zato isanjato. Vao Coco tsy miparitaka. Vao Coco tsy mandoto sady mora hoentina. Vao Coco azo antoko. Vao Coco tsara kalitao. Vao Coco tsy matahotra orana. Tsara. Vao Coco Ok. Ya. mora ampiasaina. Vao Coco Vao Coco tsara ho zao. zato ariary. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, WC, table basse, 25%, 30%. Leftmate Anoussat. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary arao tiaro ny fihenam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme sy vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie sivy, malagasy mivoatra. Ampita amin'ny Central Hotel, Tsaralalàna.
toy ny fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro ho an'ny vehivavy. Baolay miarabanao natratrany taona 5,4 Baolay ny tsara indrindra trano. Ankafaly indray tomboky lasomboky vavy ny tsy diako ny tokantranonao amin'izao alahady arivo izao miarabanao ary manasanao indray anaraka ny fampalambaovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Andray ny fitantanana ny FFKM ny filohan'ny fiangonana FJKM Lalana Sendrasina manomboka amin'ny 25 janoary ho avy izao an'ny FFKM mbola tsy tosa ny fampihavanam-pireneny mbola lavitra ny lalana atongavana amin'izany nanatrika ny fanokafana ny taom-piasan'ny fiangonana FJKM androany ny filohan'ny Repoblika Era-Janary Mampianina mivady ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo mivady ary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny andindiny izay hatrany. Mbola fanomanana ny lalana mankany amin'ny fampihavana-pirenena ireo dingana telo nampiaonana ireo filoha 10 mirahalahy hoy ny filohan'ny fiangonana FJKM androany. Mbola tsy totosa ny fampihavanana ary mbola lavitra ny lalana hoy ny pastora Lala Rasendrasina. Ary nantoetsaina ny zavatra iainana ny zavatra rehetra izay tanterahantsika fantatra ao tsara zany Andriamantoa filoha ary adihevitra ataontsika moa ao anatin'ny fiarahana amin'ny FFKM nandritra izay andro vitsivitsy izay nitarihana an'izany fanombohana ho amin'izany lalan'ny fampihavanana izany. Ary raha miresaka lalan'ny fampihavanana isika dia araka izany dia lalana tokoa izy io ka aza maika fa io tsy ho vita io raha tsy ela fa efa manomboka izy zao ary eto ambavaka. Za moa manao vazivazy zary tena ny amin'ny olona foana hoe dia misaotra anareo miara-ampy hoe na vita mbola tsy vita ngeo hoe mbola tsy tafiditra ao an-trano akory ngeo fa mbola vao eny kokotany eny kokotany eny tokotany mbola io tokonana dia zay vao amin'ny trano mbola lalana izay lavitra. Ho an'ny filohan'ny Repoblika efa mizotra mankany amin'ny fampihavana-pirenena ny fifanantonana tanterahina ankehitriny. Nanomboka fampihavana-pirenena fa ka moa vao zao vao manomboka ilay izy efa manomboka efa ao anatiny izany ny tena marina. Io moa raha mitenana hoe fetombohana raha isika ohatrany hoe fanavaozana foana ao anatin'ny tsirairay izany fihavanam-pirenena izany fa efa tena ao anatiny isika ary izany dia mitohy foana isanandro isanandro. Misaotra indrindra tompoko. Manomboka ny 25 janoary ho avy izao andray ny fitantanana ny FFKM ny filohan'ny fiangonana FJKM Lala Rasendrasina. Isy ny fitaom-pivavahana angataham-pitahina ho an'ny firenena afaka andro vitsivitsy ho an'ny androany. Nisy ny fitaom-pivavahana fanokafana ny fitaom-piasana 524 ho an'ny fiangonana FJKM tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Nanatrika izany ny filohan'ny Repoblika mivady, ny Prime Ministre mivady ary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fahaveo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray no entina aminao manaraka ny hidina 400 ny tany ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2024 raha mitaha amin'ny tamin'ny taona 2024 fa nalarotana ny akaton'ny zavaboarin'i Madagasikara eo amin'ny ankapobeny no antondian'ny 5,900 ny mpizahatany tonga eto amintsika. Tsy mitsaha mitotongana nefa ny zavaboary eto amintsika manoloana izany manao antsoavy ny ofisy misana ny fizahantany eto Madagasikara amin'ny tokony arovana ny tontolo iainana fanadihadiana ho entin'ny Michel Aranarjon. Niena ny mpizahatany vahiny nitsidika Madagasikara ny taona 2024 raha mitany taona 2024. Teo anelanelan'ny volana febroary 2024 sy febroary 2024 raha toka 7,970 sy iray alina dia nidina ho 7,702 sy iray alina. Sikatra ihany koa izay fienany izay ny volana aprily lasa teo. Mpizahatany misa 4,700 sy 2,000 sy iray alina raha toka mpizahatany misa 2,900 sy 2,000 sy 2 alina ny volana aprily 2024.
telopolo isanjato mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2024 no teratany frantsay. Raha ny statistika avy amin'ny ministera ny fizahantany, mpizahatany misy 510 sy 304 hetsy ny tonga teto ny taona 2024 raha toka 800 sy 204 hetsy zany ny volana oktobra 2024 lasa teo. Raha tsy ahivina ny taona 2024 no nahatratra ny isam-bony indrindra, izany hoe 507 sy 3 hetsy ny isan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara. Hatreto aloha tsy azo antenaina ny mety hatratrarana an'izany amin'ity taon'ity raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny fampivoarana ny sehatra ny fizahantany Frank Patrick. Fanararaotana ny akantony zavaboary eto Madagasikara no antony voalohany ahatongavan'ny 570 isanjato mpizahatany eto. Ankoatran'ny resaka fandriampahalemana, ny tsy fahamarinan'ny politika eto amintsika, ny fahasimban'ny tontolo iainana eto amintsika. Tandidomidoza araka izany ireo karazana biby misy eto Madagasikara. 700 isanjaton'izy ireo no efa atahorana. Manoloan'izany, manao antsoavo ny ofisy misahana ny fizahantany eto Madagasikara amin'ny tokony harovana ny tontolo iainana, antso miainga avy amin'ireo olon-tsotra hatramin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Lafim-baovao afaka indray trano lehibe iray etsy Ampatsapito no nampiorory ny mponina mandinina nanomboka tamin'ny asabotsy farany teo mitritra ny rindrina ary natahoran'ny mponina ianjery izany nanazava ny tompon'ny trano fa ny fomba nanamboarana azy no nahatonga indritra fa tsy atahorany ity trano be misy borosy toeram-ponenana maro ity. Efa nizanjava-nisy teny an-toerana ny tompon'andraikitry ny komina rehefa nanao taratasy fanekeny ny andraikiny ny tompo-trano io marain'io. Ankoatr'izay teo anelanelan'ny 4 janoary hatramin'ny 12 janoary 4 ireo vonjy-taitra ny antsona ny mpamonjy voana teto Antananarivo. 470 ny fandrodanana trano, 570 ny famonjena trano efa norodana, 420 ny fandrodanana mur de soutènement ary rindrina 730 no efa norodana no vonjen'izy ireo. Toerana 320 nanapahana hazo mampidi-doza, 320 ny fangatana fanapahana hazo voaray nandritry ny rivo-doza. Efa vita ny 900 izany hatramin'ny androany fivoahana famonjena olona. Tratra ny fiakaran'ny rano iray kosa natao tato anatin'ny 4 andro farany. 420 nafindra fonenina tamin'izany. Olona 5 kosa no nirodana ny trano sy ny tany teto Antananarivo. Fa tany Menabe kosa indray fantatra amin'izao fotoana izao fa tafakatra hatrany amin'ny 570 sy 1 alina nisan'ny rotraboana vokatry ny fandalovany rivo-doza Shedza. Ray sy 700 sy 5 sy 1 alina amin'ireo amoron-dava avokoa. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana feran'ny fanjakana ho 5 nisan'ny rotraboana voaka amin'ny fampahalalam-baovao. Efa nandalo tany an-toerana ny solitena avy eo anivon'ny BNGRC, ny ministeran'ny mponina ary ny ministeran'ny atitany. Faraka nefa narahinao tany anatin'ireo lohateny-baovao 300 amin'ireo voafonja 310 amin'izao fotoan'izao no efa nivoaka ny fonja taoriany ny fanalefahan-tsazy nomeny ny filoham-pirenena farany teo. Misy amin'ireo tokony azo izany fanalefahan-tsazy izany no mbola tsy nahafeno fepetra, tsy manaja ny zon'olombelona ny fiainana eny am-ponjy vokany, mamerina ny fitakiana hatramin'izay hanomezana azy ireo ny sekretera-panjakana ireo mpiandro fonja ahafahana manatsara ny fitantanana ny fonja sy hanomezana ireo voafonja ny zony. Fanadihadiana Lili Rabiata. Ho an'ny faritra vakinankaratra manokana, 70 tamin'ireo voafonja 770 nahazo fanalefahan-tsazy no nivoaka ny fonja avy hatrany. Raha 310 ny fitambaran'izy ireo, 300 amin'ireo voafonja no nivoaka ny fonja. Ny ambiny kosa dia miena ny sazy miatra aminy. Eo amin'ny arivo ao zany no nahazo an'izay 310 dia nefa mivoaka ara-dalàna zany zao 300 nefa tonga dia mivoaka avy hatrany ny fonja zany. Fa nahazo an'izay daholo zany ireo 310 ireo nahazo an'ireo fianan-tsazy ireo. Fa ny 300 efa mivoaka avy hatrany izy satria efa nahafeno an'ilay fepetrany hoe efa afaka mivoaka amin'ny fonja zany nahazo an'ilay fiainana 3 volana, 9 bolana, herintaona sy tapany. Manoloana ny olana iainan'ny voafonja sy ny mpandrarahan'ny fonja, mitaky ny hanomezana sekretera-panjakana ny sindikan'ny mpandrarahan'ny fonja izy ireo. Izany no ahafahana manatsara ny fitantanan'ny fonja noho ny fahaleovantenany. Voafonja 30 ankehitriny no sahan'ny mpandrarahan'ny fonja iray eto amintsika raha toa ka 5 no tokony ho izy. Mandidina ny 303 ireo voafonja raha toa ka 700 ihany no zakan'ny fonja eto amintsika. Izany rehetra izany no ilaina vahaolana. Ny antony dia heverinay fa sarotra dia sarotra ary saropady ny asan'izany fandrarana ny fonja zany ary hitanay fa hoe raha manana ny fizakantena ara-pitantanana izy dia mety
androso sy voatra bebe koa noho ny toerana misy azy akehitriny lafiny ara teknika toy zay zany satria efa maro ny zavatra nodinina no banjina daholo ny lasa rehetra hatramin'izay 5 taona ny sina zay nefa ny fandrarana ny fonja raha mahita fa dia azo lazaina hoe zandriny de zandriny tokoa raha mitaha amin'ireo zay misahana ny resaka fandriam-pahalemana fotsiny. Tsy ampy ny famatsim-bola tonga eny anivon'ny fonja raha ny volazana ireo mpandrarahany fonja. Mandidina ny 10,000 isan'andro no tokony ho sakafo natokana ho an'ivo fonja iray eto amintsika. Tsy maraka izany anefa ny volan'ny fanjakana ary tafiditra haminona izany. Tsy afaka mamokatra ihany koa ireo fonja eto amintsika noho ny tsy fahampiany tany sy ny fitaovana. Vaovao mikasika ny tontolo iainana kosa indray eto Madagasikara, 20 tapitrisa metatra toratelo isan-taona no azo ilaina ho an'ny fandrahoana sakafo tsy ampiasaina ao an-tokantrano. Mbola ny 20% ny malagasy no mampiasa kitay saribao ao an-tokantrano raha intontanisa avy anivy ny WWF eto Madagasikara. 5 hektara isan-taona ny alaripaka amin'ny famenoana ireo filana ireo. Araka izany tsy mbola ampy anefa ny fanonerana izay filana izay. Marika fotsiny ihany ataon'ny ireo orinasa mamboly azo fa tsy mahasolo ny betsaka ny azo rava ao anatin'ny taona iray. Ireo zanak'azo atsatoka mandritra ny vanim-potoana ny famboleka-azo tahaka izao. Fanampanazavana. Ny famboleka-azo ataonay ohatran'izao dia efa politika matipaka tsara ao anatin'ny fitantanana izay entinay mba hanomezanay lanja ny tontolo iainana eto Madagasikara. Marina fa mampiasa zay kitay ny kitay izay ataonay nefany ny kitay izay ampiasainay dia kitay fa zany hoe maniry vetivety ary azosoloana vetivety zany amin'ny alalan'ny famboleka-azo ohatra zao ataonay izao. Tahaka ny mahazatra rehefa lahataka izao na rainao ny zanam-pandarana question d'actu vahiny sitraka Ravoniarson ao anatin'izay zanam-pandarana izay nisy mombam-bahoaka Marany Arsy iresaka ny mikasika ny fanendrena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao tamin'ity herinandro ity arao avy hatrany. Fanmerabantsika rehetra ny atokantrano any tonga soa indray to anatin'ny fandarana question d'actu izay aranao isaky ny alahady eto amin'ny Cool TV. Tamin'ity herinandro ity isany tena vaovao nisongadina ny lafin'ny politika songadina tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity ohatra ny fametra-pialana izay nataon'ny Prime Ministre Cool Roger teo ihany koa ny fanendrena ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo manana vahiny izay eto amin'ny question d'actu amin'izao fotoana izao tsy izay izany fa ny solombavam-bahoaka Marany Arsy miarabanao tompoko dia tonga soa atao anatin'ny fandaharana question d'actu. Miarabanao koa zany ary misaotra ny télévision Cool ny nanasanay amin'izao fotoana ny question d'actu zao. Araka nefa nambara teny am-piandohana moa somary maivavay ihany ny raharaha politika tamin'ity herinandro ity nisongadina ny fanendrena ny Prime Ministre ary manodidina an'izay indrindra no resantsika ao anatin'ity fandaharana ity. Isan'ny tanany sainy maro zao ohatra mikasika an'izay fanendrena ny Prime Ministre izay ny manodidina ny andininy 450 sy ny andininy 270 ao anatin'ny lalam-panondrenana somary niteraka adihevitra ihany izy iny ary samy manana ny fomba nandikany azy ho anao manokana inona no azo ambara mikasika an'izay andindiny ao anatin'ny lalam-panondrenana izay. Ny mikasika ny ireo artikla voalazanao ao anatin'ny lalam-panondrenana io zany dia mazava loatra fa na dia hoe tsy mahay lalàna aza fa mamaky an'io artikla 450 io dia mazava tsara ny voalazanao zany fa tsy groupe parlementaire na tsy fikambanana député maro anisa manao soni no manolotra Prime Ministre fa antoko maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale na vondrona toko groupe de parti maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale. Zay ny voalazan'io zany. Dia ampitohizo zay zao no fagnazavako ny artikla 450 zay. Ny artikla 270 ndray zany misy karazany roa ao zany fa misy alinéa maromaro. Ny voalohany dia zay groupe politika na antoko politika na lany les députés zany dia tsy afaka miala am'izay izy ao anatin'ny fepotona iasany mandritra ny 5 taona rasy zany izy ka miala am'izay antoko na halany azy na vondrona antoko na halany azy dia azo ny HCC atao zany no manala azy zay moa le déchéance resantsika amin'ny mahadéputé azy. Tsy vitany hoe tsy afaka miala amin'ny groupe izy fa amin'ny alinéa faefatra angamba izy ity zany na ligne de conduite na le fotokevitra ijoroan'le groupe na ijoroan'le parti na halany azy dia tsy azo ny alana koa. Ireo zany fehezan-dalàna
ao anatin'ny lalam-panorenana moa ny tena ambony indrindra eo amin'ny tantanana ny tany sy ny fazakana fa raha milaza amin'izay anao zany hoe ahoana ny mikasika ny fanolorana prime ministre dia ifaniritana amin'izao fotoana zao zany hoe iza ny maro anisa amin'io hoe fanolorana prime ministre voalohany ambarako anao to zany fa raha nanolotra ny prime ministre zany zay lasain'ny mpanao gazety na zay koa nahita maso hoe 80% dia diso satria ny HVM hatreto dia antoko zay tsy nyray anjara tamin'ny fifidianana dia dikan'izay tsy manana député izy na ray aza fa reo zay nanao indépendant zay ekeny lalàna koa zany ny idiran'ny indépendant ao anatina groupe parlementaire misy zany zao zany ara-dalàna dia ny groupe parlementaire HVM plutôt manana député maromaro izy fa io nefany tsy manana fahefana anolotra PM satria tsy voalazany lalàna le groupe parlementaire fa parti zay nandray anjara tamin'ny fifidianana ary manana député majoritaire tsy manana HVM raha itsana amin'izay indrindratsika mety ohatrotry ny ahoana zany zao ny fifandanjankira eo amin'ny anteny miram-pirenena raha itsanina amin'izay hoe voalaza ny lalam-panorenana izay iza ny manana ny maro anisa ohatrotry ny ahoana izay fandrafetana ny parti groupe de parti manana ny maro anisa izay io indrindra sika zany satria zany raha nanao conférence de presse zany ny vondrona zay mitambatra amin'ny hoe ambodivona moa nisona azy hatreto dia somary misy fanitsina kely ary maro moa no mahasikaritra an'izay zany dia aho eto koa zany manitsy kely an'izay zany fa tsy 20 ny député ndreo vondrona ambodivona io zany satria zany ny président zay candidat lasaka teo zany Jean-Louis Robinson dia tsy manana député izy ary ny antoko zay anagnan'io groupe parlementaire 10 io dia tsy nanazara tamin'ny député dikan'izay zany tsy ao anatin'le partia na tsy ao anatin'le vondrona toko manana député zany ny candidat na président Jean-Louis Robinson 5 zany ny sisa amin'izay fotoana zay ny maintso dia manana 10 koa fa ny tena marina zany ny antoko maintso ary nandray zara tamin'ny fifidianana dia manana député anankiroa 7 zany ny tena izy ananany vondrona ambodivona amin'izao fotoana zao satria zany raha milaza sika hoe vondrona toko na antoko zany ny maintso dia vondrona toko zany ny VPM MMM dia vondrona toko sala amin'izay koa ny arakitsika zany dia fitambaran'ireo manome an'izay 7 zay voalaza ny lalam-panorenana alinéa voalohany amin'ny amin'ny article 450 hoe antoko maro anisa na vondrona toko maro anisa dia zay tsy mahatonga an'le hoe président Jean-Louis Robinson zany tsy anatin'izay zavatra zay satria tsy manana antoko izy tsy manana député izy ary ny antoko zay misy ny le groupe parlementaire misy azy ARD io zany tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ary ny groupe parlementaire tsy manana fahefana tsy ekeny ny article 450 hanolotra PM raha izay voalaza ny lalam-pandrenana teo ny laza ianao hoe 27 fa tsy 20 ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona ambodivona mbola azo lazaina hoe manana ny maro anisa ihany ve raha oharina amin'ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle izay milaza moa izy ireo fa hoe manana solombavam-bahoaka 20 avaiza moa zany izy io le fananany député 20 na 20 zany tsy miadivitra amin'iny zany moa satria ny HVM dia groupe parlementaire zany ary ny indépendant afaka manangana groupe parlementaire safidiny mbola mafisiny koa zay amin'ny article 20 ao amin'ny fisipoka anatiny ateny miram-pirenena zany fa ny olana eto zany dia le sy fanazana an'le hoe antoko maro anisa na vondrona toko maro anisa zay ny manolotra raha izay zany gn'ajaina zany dia tsy maro anisa zany io le nanolotra ny PME satria ny antoko zany team zay na mouvance ravalimanana io zany légal io afaka manolotra io dikan'izay zany 20 zareo dia tsy maro anisa dikan'izay fa ny HVM idirana député maro amina groupe parlementaire zany na 20 le 20 tsy manakery zay ary tsy manaza le lalam-panorenana article 450 io zany dia hatreto zany dia vondrona toko VPM MMM vondrona toko iarakitsika miaraka maintso zay zany no manana député 7 zay zany dia io ekeny lalàna io zany na antoko sahala maintso na vondrona toko sahala VPM MMM na misiara miarakitsika reo ro mitambatra manana ny 7 dia zay no manaja ny lalam-panorenana article 420 manolotra ny PM dia mbola tazominay zany fa zahay zany manana maro anisa ary tokony hanolotra amin'io le izy io PM zay hotenen'ny président de la République io amin'izao fotoan'izao anefa nitanterahana omaly ny famindra-pahefana teo amin'ny prime ministre teo aloha Coly Roger sy ny prime ministre vaovao mety
tinina ny fiatraikan'izay a raha toa ka mbola miziriziry amin'ny efi ny atrany ihany a zareo momba n'izay hoe fanendrena prime ministre izay a risy ihany koa ny fananganana ny gouvernement Tatsoatsy inona ny mety hoe fiatraikany fanapa-kevitra raha eo amin'ny raharaha politika no jerena raha ohatra ka hoe manaja ny lalàna sika ary zay moa novozina foana hatramin'izay hoe bonne gouvernance état de droit dia prime ministre marefo io prime ministre marefo satria tsy taratry n'le force politique na fifandanjahan-kery aty amin'ny antenimieram-pirenena no misy fa majorité géométrie variable izy fitenenana tamin'ny andro ny président Andriamanjato zany tsy fikambanana député ro manolotra fa antoko sy vondrona toko zany raha miziriziry amin'io zany ma président satria fa miroso izy amin'izao fotoana zao dia zay fijerina izy aty amin'ny vondrona ambodivona zany hoe prime ministre tsy magnaja lalàna io prime ministre tsy mivoaka avy eo amin'ny article 450 io fa dia ataon'ny président mboletra amin'izao moa lizy dia ho hitasika eo ma zany ny fivoarana raha-pirenena fa zay mbola tsy afaka miteny hoe ino zavatra hitranga fa ny zavatra fantatra fotsiny dia hoe tsy manana ny maroni tsy manaja na raha-pirenena mety manana député maronisa tokoa izy raha ohatra ka hanao motion de confiance izy satria voty amin'izay fotoana zay tsy ny parti tsony no milasa baty fa ny député dia mety ho voatazony zany zay satria isika rehetra mahalala zany fa hoe géométrie variable amin'ny assemblée nationale lao hoe androany manao zao tia rapiso manao zao tia dia mety ho voatazony ihany le PM fa raha amin'ny endriky ny fanorona azy amin'ny fanajana lalàna zany dia tena tsy ara-dalàna io na io zany nandohany tamin'ny rananykolo le prime ministre Kolo Roger dia tsika ne tsy voatery hoe rehefa natao zay dia raha tsy fanajana lalàna tamin'iny satria na information ny gouvernement taza raha manaja sika fa ny mapara ro manana 20 tsy tokony hanana ministre anankiroa izy dika zay zany tsy tokony hatao référence zany ny fanolorana ny prime ministre Kolo teo fa tokony ho hatsara isika raha hagnaja lalàna tokoa sika zany satria tsy mety ka raha fa nisorona teo zany tsy tokony tsy mety iny koa mbola maverina fa tokony hiditsika zany amin'ny fanajana lalàm-panorana ty ary ny président république dia nanao fianianana tam'ty raha seken'ny président république ty lalàm-panorana ny tya dia manana fahefana izy hanao référendum manovan'io dia manao fividianana vaovao ndray ngamba sika amin'izay fotoana zay amin'ny lalàm-panorana vaovao io fa tsy mety zany izy nanao fiainanana amin'ity zany na rasy ty ary maro olo miteny fa tsy mety ty lalàm-panorana an'ity akory ataotsika io no eo dia tsy mahisy ajaina io zany na tisika na sy tiasika zay zany fijerinay zany hoe tsy magnara-dalàna io dia tsy tolotra avy amin'ny maronisa io amin'ny antoko sy vorona toko fa dia député fikambanana député androany izy maronisa mety hivady koa rapiso amarana antsika anazy ary angambany hoe inona zany amin'izao fotoana izao no mety hoe fepetra ho raisina raha ho anareo VPM malagasy miara-miainga mikasika an'ireo solombavam-bahoaka izay azo lazaina fa hoe nandika ny fitsipika anatiny mifeny antoko raha ny lalàm-panorenana zany no jerena dia tsy manaja lalàm-panorenana anareo zany ny VPM MMM dia obligé na déchéance zay agny amin'ny HCC zany fa règlement intérieur nay ma dia mbola milaza hoe misy amin'ny fanajana lalàna zay ny rappel à l'ordre zany dia tsy maintsy mandalo amin'izay procédure zay zany agny amin'ny HCC hanao rappel à l'ordre dia arakarakin'izay zany no handraisana fepetra ny mikasikin'izay zany satria tsy androany any no trangana zavatra sahala amin'io any fa fanao hatramin'izay ary zay manapotika nyity firenena ty zany hafa ny ifidianan'olo azy agny hafa ny zavatra atao député fa tonga ty izy dia manjary diso daholo zany ny zavatra paipaika rehetrarehetra hitonanany tany sy ny fanjakana zany fa ho hitasika eo ma zany satria tsy mbola nisy koa ny fampiresahana zay zany mbola sy ny fampiresaka tambo zareo koa ma zany nanao an'io zavatra ataondreo io tsy nisy ny fampidinihana ka ao anatin'ny fotoana fampihavana pirenena sika amin'izao fotoana zao zany dia tsy maintsy misy ny resaky fanaovana zany na amin'reto matsika hoe nisitaka reto na aminay koa zany ao anatin'izay ny manaovana rappel à l'ordre satria misy 2 fois manao rappel à l'ordre zay vao mety mandray ndraikitra amin'izay nefa ny HCC amin'ny fangalana azy amin'ny toerana madéputé azy raha ohatra ka tsy mahatsapatena izy na tsy miverina amin'ny fahadsoana nataon'izy ao anatin'ny andro maromaro mbola hivoatra ihany izay raharaham-pirenena izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fandaharana question d'actu amin'ity andro an'ity isorana ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana mametraka ny veloma mandrapitafa ho tsika rehetra any atokantrano any veloma tompoko
eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray nidina andalambe ireo mponina tany Nigeria omaly nanohitra ny fanaovana saritatra momba ny Mahomet izany hoe manohitra ny Charlie Hebdo teo akaikin'ny moské taon'ny Aimé no nanaovan'izy ireo izany fihetsiketsehana izany nidina antsehatra moa ny mpitandron'ny filaminana nanaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana ireo tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso vokatr'izay nanome toromarika ireo teratany frantsay any an-toerana ny mahasoivon'ny Frantsa ho ny amemba tsy hivoaka ny toeram-ponenany. Fa mikasika ireo vaovao nisongadina tamin'ny tianio ity kosa indray ny fitantanana ny FFKM ny filohan'ny FJKM Lala Rasendra Asina manomboka amin'ny 20 ny volana janoary io avy izao 300 amin'ireo voafonja 300 amin'izao fotoan'izao no efa nivoaka ny fonja taorian'ny ny fanalefahan-tsazy nomeny ny filoham-pirenena Eratsonary Mampianina farany teo ary farany nidina 400 ny tany ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 2014 raha tamin'ny taona 2013 dia izay koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tianio ity sorina ianao nanaraka izany hatramin'ny faramamy fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63 Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vaovao, faux shampoing citron, papaye X-Mont, amin'ny sachet Stavoine. Nanolotra anao teo ny vaovao.